Ao anatin'ny tontolon'ny fandriam-pahalemana kosa no anoisantsika ny vaovao manohy ny asany amin'ny fiantohana izay fandriam-pahalemana izay moa ny mpitandro ny filaminana indrindra anatin'izao vanim-potoana fampielezan-kevitra izao. Fantatra ary fa lehilahy efatra no voasambotra ny mpitandro ny filaminana omaly teny Mahamasina. Fitazomana basy sy grenady tsy ara-dalàna moa no antony ny tazomana azy ireto. Lehilahy efatra no tratra mpitandro filaminana vao amin'ny komisaria Mahamasina omaly noho ny fitazomana basy grenady tsy ara-dalàna ary fikasana marotra izany amin'ny Fianarantsoa. Ny alahady alina ifoha alatsinainy tokony tamin'ny 2 ora maraina no nandrenesana feom-basy indroa tao anatin'ny toby fiantsonana eny amin'ny Fasankarana. Raha nare izany ireo polisin'ny komisaria Mahamasina miasa eny toerana dia namonjy avy hatrany. Teo ny nahitana fa mpandeha roa lahy saika hihazo amin'ny Fianarantsoa mifamaly tamin'ny mpanera mpamatotra entana nahatonga ny fanapoahana basy. Nikasa andeha ho amin'ny Fianarantsoa izy roa lahy reto miaraka amin'ny fitaovana fanamafisam-peo sy zava-maneno maromaro vao avy novidiany. Noho tafakatra nefa ny entana dia nilaza ilay mpanera fa tsy misy labasy anaronana ireo entana ireo fa very. Teo ny natezitra ny iray tamin'izy roa lahy izay efa mamimamy ka nahatonga azy anapoka basy. Voatery nalaina avy hatrany teny am-pelatana ny basy ary natao fanadihadiana. Teo ny nahitana fa tsy manana fahazon-dalana ahitana fitaovam-piadiana ity lehilahy ity fa basy misoratra amin'ny olon-kafa ny nentiny. Rehefa nozavaina ny entana dia mbola natratrarana grenady iray mahery vaika ihany koa izay saika hitadiavana mpividy amin'ny Fianarantsoa sy bala miisa.